Salama daholy a manonona ny fiadanan'ny tompo Jesosy a amintsika rehetra, manonona ny fahasoavan'ny tompo a amintsika mpanaraka ny pejy. Roanjato taona ny idiran'ny baiboly teto Madagasikara. Zay zany no hitondrako fanazavana amintsika androany, ary hitondrako tsindrim-peo, hitondrako fanitsina. Aza matahotra nareo a fa tsy toriteny be a. D'ailleurs ny tena marina koa ny toriteny a ny tokony sy andininy ao amin'ny baiboly a dia mila niveau spirituel mandray an'izany. Mila vatana manana ny fanamasina, mila tena corps mino miaraka amin'ilay hoe nandray fanamasina teo a, ary tsy ampy fotsiny a hoe vatana nandray fanamasina mino, fa vonona anao pratika ny soratra masina ny filazony tsara, ary manaiky ho tariny fanamasina. Donc zany a tsy toriteny ho no ho ataoko eto, tsy tanisa toko sy andininy a, fa kosa anindry amintsika par rapport amin'ny hirahiran'ny olona hoe roanjato taona nefa nidiran'ny baiboly teto a, roanjato taona no efa nirahirana an'izany Jesosy Kristy zany a, roanjato taona mahery a nitoriana ny filazony tsara, kanefa Madagasikara miamantra, jerevo ny situation ny malagasy fa diranovana sy ny sisa rehetrarehetra. Zay zany no atao hirahira, izay no atao sasiteny, de mikasika amin'izay indrindra, mikasika amin'izany no hitondrako fanitsina amintsika ataon'io a, sy ametrahako tsindrim-peo manoloana an'izay hirahirany be sy ny maro zay, satria izay foana mantsy ny argument hoe roanjato taona ny nampidirana amin'ny baiboly teto. Inona ny tombontsoa, inona ny vokatra tsara sy soa nentin'ny filazony tsara teto Madagasikara, ary hoany amin'izay mihitsy isika hitondra ny fanazavanany amin'izany a, hitondra ny fanitsinany amin'izany a, hiteny ny zavatra tokony ho tenenina sy ny tokony ahanjaanja abaribary mikasika an'izany. Zao ny zavatra mila fantatsika, zao ny zavatra mila fantatsika. Ekena manaiky aho sady ireo fanosorana tena manaiky hoe tamin'ny alalan'ny missionnaire nidiran'ny baiboly teto Madagasikara, oui manaiky an'izany sika sy taty Afrika. Ekena fa izao enoy tsara ny contenu an'ny filazony tsara sy ny baiboly kosa dia tsy mirassuré mihitsy ny amin'ny hoe fa maninona no missionnaire izay nanana fikasana sy fikendrena anjanaka no tonga tamin'ny alalan'ny baiboly. Tiako tenena amin'izay de hoe maninona ireo missionnaire ireo raha izay tokoa no tao an-tsainy, de tamin'ny alalan'ny baiboly izy ireo niditra hanjanaka. Ho valiko zay, enoy tsara, efa nolazaiko sy nazavaiko teto fa Madagasikara dia firenena mpanompo sampy, nanao pratika an'ireo fiantsona fanahy ny pratika ancestral tamin'ny endriny be da be. Vokatra zay toe-po mpanompo sampy zay, ny aina ny angano, ny aina ny fivavahan-drazana sy ny sisa rehetrarehetra, dia satria tao am-pon'Andriamanitra ny monjy any Madagasikara. Ora nefa Madagasikara dia efa mpanompo sampy, ka tamin'ny alalany toe-pon'ny malagasy izay mpanompo sampy dia efa nainjera sahady ny sazy tamin'ny alalany hoe mpanjanaka no tonga nitondra ny baiboly tamin'ny alalany toe-pon'izy ireo
hanjanatany sy handrobany Madagasikara. Inona ny tianambara am'izany sy tokony ho voaray atsika dia ny hoe rehefa misy toe-po fanompo-tsampy eo amin'ny firenena anankiray dia tsy maintsy misy ozina menjera amin'iny firenena iny par rapport amin'ny fanompo-tsampy izay fototra ny angaina ny firenena iny. Meko ohatra nareo amin'ny baiboly, i Abrahama dia mpanompo sampy. Nanomboka tamin'ny Abrahama no naha firenena Jiosy naha firenena vahoaka Hebreo an'ny Israela hitantsika izao. Maninona Israela amin'izao vanim-potoana izarako aminao izao mbola ao anatin'ny ady foana. Maninona Israela no niaina karazam-pahoriana be dia be, ary azadiny fa Jakoba dia mpamingana Jakoba dia mpandainga, ary zay toe-po zay mihitsy no nifidianan'Andriamanitra azy. Satria nanomboka tany amin'ny Abrahama mihitsy no efa nisy an'ilay toe-po fanompo-tsampy, mpanompo-sampy ny vahoaka Hebreo sy ny Israela. Ary zany mahatonga an'zareo tsy manaiky an' Jesosy Kristy ato amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Donc nirazotra sy niaraka tamin'izay hoe toetra mpanompo-sampy ny vahoaka Hebreo izay, dia nisy foana ny sazy ny anjera tamin'ny vahoaka Israela, vahoaka Hebreo ato amin'izao vanim-potoana iresantsika izareo. Nandalo ny Holocauste ary zareo ny fandringanana, nandalo ny fanandevozana 400 taona tany Egypte ary zareo, ary amin'izao vanim-potoana iresantsika izao dia mbola ao anatin'ny ady tsy mahita filaminana mihitsy zareo, satria izay no vokatr'ilay fanompo-tsampy miainga tany amin'ny Abrahama tany Mesopotamia. Inona tiako zaraina amintsika sy tiana tongavana amin'ny fanambarana. Mamaly an'ilay hoe tonga tao Madagasikara ny baiboly, fa tsy tonga komsa fotsiny famonjena, fa niaraka tamin'ilay famonjena baiboly filazantsara zay tonga tao Madagasikara noentin'ireo missionnaire, dia nisy fanjanahan-tany niaraka tamin'ilay baiboly. Fa ny zavatra tokony ho voaray atsika, ny zavatra tokony hiditra ao anatin'ny lohanareo dia ny hoe tsy concerné amin'ny fanjanahan-tany, tsy misy idirany baiboly ny resaka fanjanahan-tany. Fa ny nahatonga ny Madagasikara ho voazanaka teo am-pelatanan'ny colon ny mpanjanatany, dia noho i Madagasikara izay mpanompo-sampy, zay no valy ny tompoko, noho i Madagasikara izay mpanompo-sampy dia tonga tamin'ny alalan'ny mpanjanaka missionnaire colon ny filazantsara. Zany hoe nisy zavatra anankiroa nirazotra zany tao, parallèle na paradoxe, tsy haiko izay andraisanareo azy. Madagasikara dia mpanompo-sampy, kanefa kosa ny famonjena izay tao am-pon'Andriamanitra ny hamonjy ny malagasy. Tao foana ny fitiavan'Andriamanitra tamin'izay hoe mpamonjy izy. Andriamanitra ny nofo rehetra, fa tsy Andriamanitra Isaka, Jakoba, Israel araky ny fieritreretany sasany azy amin'izay fieritreretan'izay zay voasoratra ao amin'ny baiboly, fa Andriamanitra ny nofo rehetra. Ora nefa Madagasikara dia mpanompo-sampy, fa kosa Andriamanitra tsy to amin'ny alàna Jesosy Kristy dia mitazona ny teny foana maha-mpamonjy azy, dia tonga izy namonjy an'i Madagasikara, fa en même temps ny anjerany sazy fanjanahan-tany, satria nanompo-sampy Madagasikara. Mila voaray atsika izany fahamarinana zany, mila misokatra amin'izany ny masotsika, fa tsy faly fotsiny hoe roanjato taona nahatongava amin'ny baiboly, roanjato taona nahatongava amin'ny filazantsara, roanjato foana ny irairana an'izany Jesosy zany. Inona ny vokatra amin'izao tsika miresaka izao? Sokafo ny maso, sokafo ny fijery, angatao ny fanamasina, ahafahanao matakatra an'izany fisainana sy fieritreretana izany. Ary indrindra ialanao amin'ny toe-po isaky ny mihetsika dia ny baiboly foana no tsinitsiniavana, isaky ny mihetsika dia ny anarana Jesosy Kristy foana no ampangana, isaky ny mihetsika dia ny soratra masina ny tenin'Andriamanitra tsy to amin'ny alàna Jesosy Kristy foana no ampangana, hoe fototry ny fahantrana, fototry ny fijaliana, fototry ny tsy fihetezana sy ny zavatra rehetra zay mikorotana eto amin'ny firenena. Tongava saina, fa ny anton'izany dia ny tsy fisokafan'ny masonareo sy ny sainareo amin'ny herin'ny filazantsara. Za manokana zany raha mandray ny
tokony ho voaray aratsoratra masina sy ny amin'ny lalam-pamonjena dia tsy lay hoe baiboly noentin'ny mpanjanaka no ataoko ngeza be ao amin'ny masoko fa ilay famonjena noentin'i Jesosy Kristy ary manaiky kosa fa noho ny fanompotsampy izay niainan'ireo razako sy ny olobe tany aloha tany dia mifona ary mangatam-pamelana izany toe-po zany no tokony ho ananantsika malagasy ahafahany délivrance menjera amin'ny firenentsika malagasy. Averiko indray fa isika malagasy zany dia tokony hisokatra ny masontsika mandeha an'izao afatra izao hoe satria no isika mpanompo sampy dia ny anjera tamintsika ny sazy fanjanahantany fa noho ny fitiavan'Andriamanitra tsy toa kosa dia tonga ny baiboly tamin'ny alalan'ny mpanjanantany. Donc zany ilay famonjena tamin'ny alalan'ny mpanjanantany iny no tokony ho zava-dehibe ao amin'ny masontsika ary isaorantsika n'Andriamanitra tsy toa satria nisy ny famonjena malgré nisy ny fanjanantany ary tsy tokony hidy ny masontsika ka naiko ajamben'ny satana fa hoe ronjato taona nidiran'ny baiboly teto depuis an'isian'ny baiboly tsy misy zavatra mandeha amin'ny firenena eto fa izany zavatra izany dia fanajamban'ny satana, fanajamban'ny demony, fanajamban'ny devoly ka tsy tokony anaiky an'izany ianao. Mazava ny amin'iny ronjato taona nidiran'ny baiboly teto tamin'ny alalan'ny missionnaire tamin'ny alalan'ny mpanjanantany. Mazava zany fa tsy responsable ny amin'ny fahantratsika malagasy ny baiboly. Tsy responsable ny amin'ny fahantratsika malagasy Jesosy Kristy. Tsy responsable ny amin'ny fahantratsika malagasy ny famonjena izay tonga tamin'ny alalan'ny mpanjanantany. Mazava tsara ny fanazavana. Raha tsy hoe efa ao anatinao mihitsy ilay helina, efa ao anatinao mihitsy ilay fialona, efa ao anatinao mihitsy ilay fanahan'ny maizina, fanahan'ny demony, ka ny baiboly mihitsy zany ny soratra misy na masina mihitsy no tonga fankahalana ao anatinao. Zany hoe monsieur détesté mihitsy anao noho ilay fanaratsy izay efa manajambanao sy nefa maka possession ao anatinao. Zay ndray tsy hidirako satria ianao mihitsy no efa misafidy an'ilay ratsy, ianao mihitsy no efa misafidy an'ilay toe-po maizina, ilay obscurité ao anatinao ka zay rehetra mivoaka amin'ny alalan'ny baiboly dia hoy ianao hoe asany maizina, hoy ianao hoe tsy misy ilana an'io, hoy ianao hoe tsy misy tombotsoa azo avy amin'io, tahaka ny fanambarany nefa be sy ny maro amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Izay zavatra izay nefa dia mahatonga ozina sy mahatonga vesatra tsy ahafahan'ny fahafana délivrance ao voarayan'izao firenena izao. Averiko indray fa izay toe-posy toe-tsaina izay dia tsy ahafahan'ny délivrance ny raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianareo, tsy ahafahan'izao firenentsika malagasy zao ahita fahafahana mihitsy satria nahoana au lieu de miaiky ny fahotantsika isika miaiky surtout raha maria amin'izao afatra zao nareo tokony manaiky fa tsy araka ilay fisainana sy fieritseretana hoe nidiran'ny baiboly teto no nahatonga ny fanjanahantany sy ny fahantrana sy ny mizera sy nyzay ilazantsika azy rehetra. Tsy tokony ho izay. Raha tokony anaiky an'izay zany tsika dia tokony hibebaka ary tokony hiverina amin'Andriamanitra tsy toa ary tokony hisokatra ny masontsika hoe ahay diso ny fijery sy ny fisainana sy ny fieritseretana hatramin'izay. Raha voarainao zany fanazavana izany. D'ailleurs ny mandray an'izany fanazavana apitaiko aminao zany dia mbola mila ihany koa toe-po mibebaka sy toe-po misokatra amin'ny filazantsara, toe-po mivelatra vonona handray ny sitrapon'Andriamanitra. Averiko foana fa tsy anjarako no miforsenao ary tsy anjarako no miimpose fa za kosa dia entotra mifampitako ny fahamarinana aminao tompoko laso tompoko vavy ary adidiko zany no zavatra nanosorana ny tenanay sy ny mpanompon'Andriamanitra tahaka anay izay mitory zavatra tahaka izany satria d'ailleurs ihany koa be da be ireo efa ao anaty corruption tsy izany ny zavatra tiany asongadina fa miaina fitongilanana amin'ny andany sy ny akilana izy ahafahany mitazona ny antsoina hoe clientélisme. Bref anazy zay de hoy isika nentina nanjanahana na mitehana ny mamalagasy za moa zany te anontany foana hoe inona moa mamalagasy ny malagasy ary inona mahatonga atsika anindraindra le hoe
maha malagasy ary zay mahatonga anay sarika atsika foana hoe andao mijery mitodika amin'ny faindrena ara-tsoratra masina mifantoka amin'ny teny pasoavan'ny baiboly maninona no miteny an'izany ny baiboly a dia misy fampianarana tahaka izao tsy hitanisa toko sy andiny tsy toro-teny be rehefa amin'ny kristy jesosy isika dia tsy misy intsony jiosy grika andevy tsy andeva malagasy noa japonais sy ny tsy fantatritsony a frantsay mpanjanaka sy ny sisa rehetra fa noho isika mbola tsy ao amin'ny filazon-tsara tsy ao am' jesosy kristy tsy nandray ny fanamasina tsy mibebaka dia satritsika nindraindra foana ny amin'ny hoe malagasy fa tsy malgasy izay a dia suis désolé merina fa tsy côté izay a dia côté fa tsy merina izay a dia ambony andro zay dia ambany andro zay zany lay fisainana satria mbola tsy ao amin'ny filazon-tsara tsy nandray an' jesosy kristy ary toe-potsy mbola hibebaka tsy vonona ny andray ny famonjena filazon-tsara jesosy kristy fa mbola tiana songadina n'ilay malagasy zany zavatra zaraiko aminao zany de efa midika fa mbola ao lay rasy mahapalotatsika mbola ao lay semonsa lay vo fa ala vo natao misahany edena ekeko fa aranofo fa tsy azo kosehina izany hoe maha malagasy zany za zao aty amin'ny tany Eropa malagasy foana na dia ara-taratasy ara tsy tohizako ny toyana fa kosa no ny tenako efa nateraka indray nandalo fibebahana ary miezaka manaiky foana ny hotariny fanamasina amin'ny fiainana andavanandro dia ao anatin'ny lalàna ny société fiarahamonina tsy mitaraina be hoe sy malagasy fa tsy malgasy na ihany koa hoe andeha anao malabary be de andeha anao satroka pentsy de anao fitafy lamba de iny foana ny fitafiko maraina atoandro ariva sa tsy miteny hoe ratsy zany de any amin'ny toerana rehetra zay isika any amin'ny toeram-piasana any amin'ny transport en commun any de asongadiko foana ny maha malagasy ary amin'ny zavatra rehetra zay ataoko aty de tsy maintsy hijery andro de tsy maintsy ikikiky na ilalaody na tsy fantatsaiko zavatra rehetra nasongadinako ny mamalagasy tsy amin'izany ny fisainako sy ny fieritreretako fa ny fisainako sy ny fieritreretako de hoe inona ny tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra inona ny tsy araky ny baiboly tsy selon la bible inona ny tsy araky ny fitarihan'ny fanamasina inona ny zavatra nampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra tsy to izany ny zavatra hitempoko sy isetoko miaraka amin'ny fanahy zavatra roa samy hafa izany teo any teny hoe inona mono tombotsoa amin'ny hoe je suis malagasy diranao any amin'ny fiainana mandrakizay nga zany izany nga nandovanao paradisa izany nga no isatroanao satroboninahitry ny fiainana rahatry zay hoe parce que toi tu es malgasy toi tu es malagasy fa tsy malgasy satria nanao malabary satria anao nainy kabary satria anao nainy lalao adikile famona tsy fantatro inona le tantarain'le ranga le jeune kely le matavava be maipilivava be eo amin'ny fandarana afitafo iny mialatsiny am'izay fitenenana izay azafady fa mahitsy sy ataoko tena hoe mazava tsara ny fanambarako aminareo raha te andova ny fiainana mandrakizay de tsy maintsy ianao miala ny mahamalagasy ianao ao amin'ny tontolo ny fanahy satria ny fanahy no mibaiko ny nofinao hetsika eo amin'ny fiainanao andavanandro ara-panahy zany ianao ekeko na eo ary ny fitafy malagasy zay tsy important nao fa tena hita taratra kosa ny vokatry ny fanahy zay miseto eo amin'ny fiainanao andavanandro fa tsy hoe andeha tous les vendredi tsy haiko misy lalàna mivoaka hoe fitafy malagasy daholy sera koa tanombo mivadika taloha tsisy mangalatra fa mizoatsika miresaka zao ny bolongambolamena mivadika bolongamby
fa isaky ny vendredi maty masoandro hiditra sabata na tsy fantatro tsaiko fitafy malagasy zany lay ao an-tsaitsika ka androany dia manao rapelina amitsika tsy mitory teny fa manindry ny fahamarinana amitsika ny mahamalagasy anao tompoko ny mahamalagasy atsika ny fitafiana malagasy de tsy fenitra ahafahantsika manatanteraka ny fahamarinana selon la Bible ny resako fa za tsy miresaka fahamarinana selon an'ny angano selon an'ny lovatsofina selon an'ny fomban-drazana malagasy satria zany rehetra izany de tsy hidirana ny fanjakan'ny lanitra fa ny selon la Bible ary selesy vita tomboka se araky ny fanahin'ny avo indrindra sy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hidiranao ny fanjakan'ny lanitra verina kely ndray isika any am'leo ronjato taona nidira amin'ny baiboly teto tokony notazomina ny faindrena malagasy ny soatoavina malagasy ny kultura malagasy fa tokony arinany am'izay ny tontolon'ny filazantsara ny baiboly tsy ilaina tsony zany Jesosy Kristy zany na tsy la hirahira ore olona mba sokafy kely ny sainareo hoe tena ny baiboly marina ve no mahatonga n'izao fanandevoza-tsaina mitondra ho any amin'ny tsy fahombiazana amin'ny fitantanana sy ny fahinena sy ny kolotsaina sy izay lazaitsika azy eto amin'ny firenena izao ore olona aka ohatra sika am'izao vanim-potoana iresantsika izao moa zany de ny akamaroan'ny olona sangamba hiteny hoe mialatsina hiteny an'ity hoe ny olona zao alaporte an'ny olona malagasy ny androida plus que ny baiboly eny an-tanan'ny olona averiko indray enoy tsara na atao karaha hoe tsy midepasy fa efa mifanahatsana raha ny baiboly eny an-tanan'ny olona am'izao tsika miresaka izao de efa vitsy noho ny telefona android eny an-tanan'ny tanora sy ny génération am'izao vanim-potoana iresantsika izao tratradrany nefa fa hoe ny baiboly dia mahatonga fanjanahan-tsaina tsy mampikorosofahana ny Madagasikara ary ny baiboly dia fanjanahan-tsaina sy ny sisa rehetrarehetra zay afaka anaratsiana anazy zany de raha la statistika narosoko taminao teo hoe ny android zao nefa eny an-tanan'ny olona ny intelligence artificielle ny zavatra vokarin'ny android sy ny contenu ary le voara fotsiny ny pejin'ny tanora am'izao fotoana izao iza miresaka baiboly zany tsony iza no miresaka fivavahana izany tsony iza no mizara tenin'Andriamanitra tahaka ny tenanay izao zany tsony vitsy kely ary reo mizara ihany koa mbola any akamaroany mbola any amin'ny tontolon'ny clientélisme any amin'ny fikatsahana ny ampahafolo-karena any amin'ny tontolon'ny ahoana ny ahafahana mahita laram-bola no zavatra ohatrana zany fa tsy mitory fibebahana tahaka ny ataonay sy ny namanay zay mitory tahaka ny fitorianay zany sorana ny tompo mbola misy ny mpitory tahaka izany sy mitory amin'ny fampitodiana amin'Andriamanitra tsy to fa ny akamaroan'ny olona de any amin'ny resaka buzz any amin'ny culte de personnalité any amin'ny positivisme any amin'ny zavatra ohatrohatran'izany anankiray zay ny velan'izay hoe zay efa mitory orany efa tsy mitory an'ilay filazantsara tena takin'ny soratra masina ivelan'izany dinona ny zavatra misy reny pejindry ry isa ry ngitakialany manome lesona ry makoko ry izany koa ry karazana sarim-bavy ny akoatran'ny sarim-bavy de ny blague salé akoatran'izany de ny filma mamofady hoe midira empisy ny tsy fantatro tsony de ny akoatran'izany zavatra tsy misy ilana azy fa manjana tsaina reny tsy misy miteny reny tsy misy manao atakina hoe je sais pas za tsy miteny hoe je m'en fous hoe attaquer nareo ny baiboly na ohatrohatran'izany je suis pas là pour défendre ny baiboly na hoe hiaro ny anaran'i Jesosy Kristy fa milaza ny tokony ho lazaina ary zay ny biographie eo mipetry hoe zay tokony ho ambaranay no ambaranay rehefa voalazanay de ampy anay izany d'ailleurs Andriamanitra tsy to lehibe lay atao anatinay no izao tontolo zao ka tsy anjaranay mihitsy ho midefendre anazy
tsy tenako zao mihitsy no hiaron'ny filazantsara sy hiaron'i jesosy kristy sy hiaron'ny baiboly fa kosa milaza zay tokony ho lazana ary tokony anjarako ny mampitan'izay satria zay no nanosorana anay rehefa tsy haino anareo a anjaranareo zay ianareo misafidy hoe zay tsy eno mitatatata eo fa zay tsy eno bon zay mitatatata satria rakotra soanay any an-danitra ny fitatatatanaay ary adidinay zany satria zany nanosorana anay tsy mahazo aina mihitsy rehefa tsy miteny tsy mizara tena tsy mahita toro mihitsy temoiny azy ataoko aminao zany misy fotoana tsy matory amin'ny alina satria hoe tsy voalaza ny teny tokony olo lazaina tao amin'andriamanitra tosoa sy ny sitrapon'andriamanitra amin'ny alalan'i jesosy kristy de ohatran'izay koa ny sasany hoe satria rehefa tsy voalazany a ny beso tokony a ho nataony a rehefa tsy voateniny a ny black sale zay tokony ho nolazainy a rehefa de tsy mahazo aina izy de samy mandeha amin'itsy ny avy fa ivenelako le hoe baiboly lazaina fa mpanjana natonga ny fanjanahantany natonga ny mizera madagasikara natonga n'izao fikorosoana fahana rehetrarehetra sy ny sisa rehetrarehetra izao maninona ny tsy mba resahanareo mihitsy ny resaka tiktok zay miresaka fahavetavetany ny tiktok miresaka zavatra zay mamofady daholo ny akamarony ny resaka sexisme ny vehivavy mampideraderanony sy ny lehilahy zay mikotikôty sipy vava manambady amanjanako reny tsy misy resaka mihitsy fa ny baiboly foana no atao hoe ronjato taona nidira amin'ny baiboly teto tsy hita mihitsy ny vokatsoa nety mba tonga saina ve nareo mba misy sainana sy fieritreretana ve ao anatinareo mba misy fandiniana kely ve tompoko ao anatytsika tena ny baiboly marina ve tsy mampandroso an'ity madagasikara ity aza maraiky ampiasain'ny demony reto za manaiky ampiasan'ny devoly aza manome fitoerana ho an'ny devoly message ny anany ampitaiko après rehefa tianareo a devoly mihitsy ny tianareo ho alianareo satria misy miteny an'izany mihitsy nge moi je préfère ozy izy aleoko mihitsy ara lay boky mainty aleoko mihitsy ara zany devoly zany za tsy mino an'izany afbe zany za tsy mino an'izany paradisa izany ny antony tsy noko angano mba za io makatsy makareo zay ny safidinareo raha izay ny safidinareo nge tsisy maniry nge tsy olana nge zany zany ny safidinareo zany ny soahanareo mandriamanitra ngamo maniry anareo jesosy kristy ny raha naniraka anange izy tsy miteny mihitsy izy tereo ny olona ho kristianisme tereo ny olona hibebaka tereo ny olona maky soratra non fa miteny kosa izay izay zavatra tokony ho tenenina amin'ny hitsiny sy amin'ny lanjany sy amin'ny fetrany ary tsy afaka raharanareo am'izany izahay da eora koa lay fanato anatinay mihitsy no tsy mamelanay atoritory amenina de raina ny tompo alleloia na de betsaka nareo marary ny sofinareo ameno an'izany alleloia sy ny amenina izany hoe de raina jesosy mipetrinay kosa de fenonay an'izany mipetrinay kosa de anambaranay an'izany mipetrinay kosa dia hitratratratra any mandrakariva fa raha tsy miverina am' jesosy kristy ny firenena malagasy raha tsy mibebaka ny vahoaka malagasy manomboka any ampitondra hatrany amin'ny vahoaka tsiraray avy tsy ho tafa voaka intsony firenena io na de un contre tout sy ara ny tenanay mitory an'izany eto ary na tsisy jery-tsony ara ny pejinay de tsy maninona fa mitatataty eto foana izahay mamerimberina an'izany fa raha tsy miverina am' jesosy ny firenena malagasy manomboka any ampitondra de ho potika tanteraka io firenena io ary tsy ho afitra intsony voasoratra daholo nge zany ny ratsy miaratsy atrany zay manao ny marina de aoka izy mbola anoy anao ny marina ihany izay fa mitory teny de mbola hitory foana izahay anoy hitory teno anareo foana izahay na ieno na tsy ieno anareo sainga miandry anareo ieno anay ataonay fotsiny zay tokony ataonay de ampy anay zay zay ny adidinay sy anjaranay tompoko hitra kely am'ilay contenu a hoe ronjato taona nidira ny baiboly teto ny baiboly a no mampahantra ny baiboly a no mahatonga ny fantrana mampikorosofana malagasy sy ny sisa rehetrarehetra ho proveko aminao ho décortiqueko aminao fa diso zany fisainana sy fieritreretana
izay a tonga fanjanatsaina ao anatinao zany ary lasa tonga esprit mihitsy maizina ao anatinao fa na ny démonie lasa mibaiko anao sy manandevo anao ho porofoko aminao fa diso izany zavatra tsotra no entiko miainga manam-porofo an'izany aminao didy folo tsotansaiko aminao daholo izy rehetra voalohany tiavan Jehovah'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sainao rehetra ny fanahinao rehetra ny herinao rehetra mombanao rehetra tsy maninona na tsotiana azy ary ianao tsisy tereny eto fa idinahako tsy maninona ho a esoriko zany iny ataovy zay tianao na tsotian Jehovah'Andriamanitra ary ianao na tsotian Jesosy ianao tsy problème zany tsy olana mihitsy zany zay mizara fotsiny hoe tiavan Jehovah'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra fananao rehetra ny herinao rehetra sainao rehetra raisinao zany de raisinao rehefa tsy andray anao de aza mandray tsy olana zany mizara fotsiny zay manaraka aza mangalatra manam-porofo aminareo a io zany fahendrena entin'ny baiboly zany fampianaran'i Jesosy Kristy zany ny lalàna nomen'Andriamanitra santatra ho an'ny vahoaka Israel tsy mahavonjy akory ary zany zavatra resatsika zany satria tsy misy no famarinina amin'ny asan'ny lalàna fa any amin'ny minimum zany any amin'ny base zany aza mangalatra anaporofoko aminao fa tsy ny baiboly no mampahantra ny firenena malagasy aza mamono olona aza mijoro vavolombelona andainga tana mako amin'ny fitsaranao inona ny ataon'ireo mpitsara ireo tsy misy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna manana mpitsara be da be tsika manam-pahefana be da be tsika la hauteurany fianarana ny anarana nul n'est censé ignorer la loi fatatsika rehetra zany mahay lalàna daholo ny malagasy fa est-ce que appliqué ve ny aza mangalatra aza mamono olona ny aza mijangajanga korina be zany ety amin'ny tambajotra de mbola amin'ny baiboly foana ve hoe roantsatto taona nidiran'ny baiboly teto Madagasikara tsy misy zavatra mandeha amin'ny laony hatramin'ny isian'ny baiboly jereny firenena malagasy jereny ny fahantrana jereny tsy fantatro tsony moana nefa ny baiboly zay accusenao fa antoko ny fahantrana ny baiboly zay accusenao fa anaovanao accusation fa tsy mampandroso ny firenena malagasy ao mihitsy lay miteniny amin'ny hoe aza mangalatra aza mamono olona aza mijoro vavolombelona andany aza mitsiritra ny fananany namanao ny namanao zany lay zavatra pitaiko aminareo zany jaranareo na andray na tsy andray nareo tsy problème zany mazava be zany zavatra resako amitsika zany no proof fa tsy ny baiboly mihitsy no mampahantra ny firenena malagasy donc zany ny baiboly zay tonga tamin'ny alalan'ny mpanjana tany vokatry ny nahampanompo sampy atsika de ao ny tena sorsary afahatsika hoe mahita fahafahana ho an'ity firenena ity mahita délivrance ho an'ity firenena ity ary rehefa délivrer amin'ny fanaratsy isika rehefa délivrer amin'ny toetsaina mpangalatra isika rehefa délivrer amin'ny toetsaina mpamono olona isika rehefa délivrer amin'ny fisaina sy fieritreretana mijoro vavolombelona antainga isika minimum moa zany zavatra resahan'ny baiboly amintsika izany de afaka misy lanana misokatra ho atsika ahafahan'ny zavatra tokony hodina ho an'ity firenentsika ity sy ahafahan'ny fiarahamonina mirindra tokony ho firindrany araka ny rariny sy nihitsiny zay dradradradraitsika fa io na iova mpitondra eo ara na iova nahiditra fiangonana izato amby riova rehefa tsy ataotsika pratika ny voasoratra araka ny soratra masina dia tsy misy zavatra andeha amin'ny loany eto mazava zany fa araka izany zavatra zaraiko amitsika izany de tsy ny baiboly tompoko no mampahantra ny Madagasikara fa isika moa ny akamaroan'ny olona moa de efa fanamaizina ny ao anatiny nofo manohatra ny fanahy Galatiana toko 5 ka ny famarinana rehetra izay entin'ny baiboly dia maizina daholo io masony ny masony jirony tena ny masony malagasy zany a izay tokony jirony tenany de efa tsy lay masony natoraly intsony namorona anazy no amin'ny sany tena
fa lay maso mialantsina iteny an'ity hoe maso izay efa indro niditra no maizina na tsy esin-dafabary zany hoe efa pahana zany tsy misy zavatra hitantsony de ny marina izay tokony hanafaka anazy ny baiboly izay tokony hanafaka azy ny soratra masina izay tokony fahafahana ho azy Jesosy Kristy izay tokony délivrance ho azy raha ny zanaka no manafaka de ho afaka tokoa ianareo de indray no accusé inona moa ny zavatra andehoantsika eto normal raha tsy tafapaka amin'ny fiarahamonina malagasy ny hoe aza mangalatra normal raha tsy tafapaka amin'ny fiarahamonina malagasy ny aza mamono olona normal raha tsy tafapaka sy velona eo amin'ny fiarahamonina malagasy ny aza mitsiriritra aza mijoro vavolombelona andainga sy ny sisa rehetra inona mbola malina ao an'izany za zao sûr et certain mihitsy fa izany zavatra marina zaraiko amintsika izany de mbola ho laviny olona foana ary avadiky ny olona averin'ny olona ty amiko tsy maninona ho ary indrindra mbola accusen'ny olona mbola ampitombon'ny olona ihany ampitombon'ny malagasy ny accusation amin'ny baiboly sy amin'ny soratra masina amin'ny Jesosy Kristy satria ilay toe-po mihitsy no efa miditsy ty andray ny filazantsara de izay de midika fa tsy de ho afaka zany malagasy aza menimenina ary aza misaina sy mieritreritra mihitsy ny am'izany hoe fa maninona ary Madagasikara no voazanaka foana am'izao vanim-potoana izao maninony Madagasikara no manan-karena kanefa tsy mitsetitra ny arena ho aminy satria ny fahamarinana zay zarain'ny soratra masina amitsika sy tsindriko amitsika tsy raisitsika normal ronjato taona nisiany baiboly ronjato taona zay foana ny atao hirahira anaty lavaka mangitsikitsika Madagasikara anaty antsana raha ataoko fampitinana zany zay rehetrarehetra anambaratsika izay dia anaty antsany Madagasikara satria isika ihany no milevina mandevina ny tenatsika ao anaty antsana za tsy ao anatiny eo satria za manokana efa nisafidina Jesosy Kristy io mpamonjy sy ho mpanafaka ary efa afaka eo amin'ny fiainako ary manohy ihany asa mpamonjena araky ny nanirana ao anatin'izay fahafahana zay libre ny rivotra mitsoka am'izay aliena de tahaka an'izany zay rehetra nateraky ny fanahy tsy misy système manidy anahy tsy misy fiangonana misapote anay eo ambony lohako tsy misy pastora na bisop na koyenne na évangéliste na tsy fantatro tsy haiko ao anatin'ny système religieuse za tsy miteny hoe ratsy zany manery anahy amin'ny fanambarako fa kosa ny fanano mananatra mandrakariva ary manokatra maso koa sy mampahery ary mametraka ny teny zay ho ambarako amintsika rehetra ary izany ty pibandroany ty hoe diso ny fisainanareo sy ny fieritreretanareo ny amin'ny hoe ronjato taona ny diran'ny baiboly teto tsy misy zavatra mandeha amiloniny anaty antsana Madagasikara tsy ny baiboly ny responsable am'izany tsy misy idiran'i Jesosy Kristy zany tsy misy idiran'ny soratra masina izany au contraire Jesosy Kristy te hanafaka atsika soratra masina ivelabeny te hidelivre atsika impiry amozy Jesosy Kristy no te hanangona anareo tahaka ny fombany reny akoho ny zanany fa tsy nety anareo ry Jerosalema ary Madagasikara ary Madagasikara zay tsy mitsahatra mitoraka ny mpaminany zay alefan'Andriamanitra ao aminareo Matthieu 7:13 Panahelo mampanahelo amanana koa azy de hoe jereva ny firenena frantsay ny firenena anglisy izay mitondra ny filazantsara teto mbola accusation ihany koa maninona zareo tsy misy manao pratika an'izany baiboly zany oui c'est la vérité hoe miditra ny fiangonana ianao fiangonam-bazaha de antitra antibavina antida anankitelo anakefatra sisa ny hitanao à part quelques jeunes zay efa manomboka amin'ny fo satria manomboka mitsoka ny souffle de réveil am'izao tsika miresaka izao oui marina izany te mitémoigner an'izany mihitsy aty satria tena déserté ny fiangonana
biantra sy olona efa tena eo en désespoir sisa ny hitanao any marina ho an'izany tsy azo lavina izany oy maninona ny vazaha zay nitondra ny fivavahana tao Madagasikara nitondra ny baiboly tao Madagasikara maninona zareo ny tsy mivavaka fa variana amin'ny intelligence artificielle variana amin'ny confort variana amin'ny château variana amin'ny luxe sy ny zavatra ohatrohatrany zany ekeko tompoko marina izany fa marina koa ny voasoratra eo ambonin'izany rehetrarehetra izany enohy tsara marina ihany koa ny voasoratra eo ambonin'izany rehetrarehetra izany tompoko lasy tompoko vavy ny aloha lasa rina ny arina lasa loha anaty baiboly daholo zany tsika tsy mivoaka amin'ny baiboly mihitsy rehefa manambady matory zareo amin'ny rejete ny filazantsara amin'ny rejete ny baiboly ny aloha lasa rina ary zareo aloha teo amin'ny filazantsara au début tsy tena au début zany fa ataontsika hoe tamin'ny année de lumière sy notrotra zany fa zao zareo tsisy eo an-tanantsony zany soratra masana zany tsy eo an-tanantsony ny sitrapon'Andriamanitra tsy eo an-tanantsony ny fanomezam-pahasoavana tsy eo an-tanantsony ny talenta sy ny sisa rehetra araka ny soratra masina satria ny aloha lasa orina ny arina lasa aloha zavatra mampanahelo nefa de ity Madagasikara sady tsy arina lasa aloha no tsy aloha lasa orina fa tsy ao anatiny mihitsy tsy ao anatiny mihitsy ary tsy misaina mieritreritra mihitsy ny bebaka malgré fa atao foana ny lancenety foana ny appel sy tsofina foana ny trompette fa au contraire ny malagasy mbola vo maikeo tsy ilaina zany baiboly zany tsy ilaina ny soratra masina tsy ilaina tsolo ity zany Jesosy ny lazany sady tsy lay aloha lasa orina no aty aorina lasa aloha mpanahelo mampanahelo monena ny fo malahelo Jesosy Kristy mijery ny malagasy tahaka ny ondry tsy misy pia demain rapitso ho aterina any amin'ny abattoir daholy ho alingana mirongatra ny alatsaso mirongatra ny fanapahan-doha ary zay faty isa hita zay cadavre sisa récupéré dia miala ny fony miala ny filahiny miala ny voamasina miala ny tananilana c'est quoi tout ça de mbola tsy tonga saina foana isika mbola ny baiboly ndray no accusé bebary reto a bebary malagasy andao siky bebaka mibeba sainao maranako azy mibeba tsy tianareo mino an'izany tsy tiany malagasy mino an'izany sotratsika ny elo hatramin'ny farany a mialatsiny a fa somary mavesatra ny fomba nentina nanambara ary mahitsy na ny tonalité ny ton tsy midika iny zany zavatra rehetrarehetra zany fa rehefa voalaza izay tokony ho nolazaina teraina ny tompo amen tenako manoko ana de makasitraka ny ray tsy to foana makasitraka ny Jesosy Kristy misaotra ny fanamasina makasitraka ny fanamasina avy tamin'ny ray tsy to tamin'ny alana Jesosy Kristy a mbola afaka mizara zavatra tahaka izao foana satria ny ankamaroan'ny mpitory-teny de efa manipoko daholy ary any amin'ny resaka prospérité any amin'ny resaka tsy teny betsaka tsony any amin'izany anjaranao no manokatra saina anjaranao no mangataka amin'ny tompo Jesosy a ahafahanao mahita ny filazantsara tena marina ahafahanao mahita ny lala ny fibebana ho an'izay mbola tsy mibebaka ahafahanao mandray ny fanamasina mila mangetaetany amin'izany ianao fa tsy mijanona ho spectateur fotsiny a mpiainy fotsiny any ary maka plaisir ao amin'ny fianona maka position anatin'ny zavatra zay zaraina message apitaiko amitsika ihany zany personnel ny famonjena ary tsy maintsy a mifony amin'izay ny conscience ny olona anankiray
teo vofonjy zay nasokonambara raha soatsika rehetra dianao Jesosy amin'ny manaraka indray veloma tompoko